Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Takalonjalaka. Tantara nosoratan'ny Joda Razakasoa. Ireto avy no anome aina ny tantara. Iainany tantely, Rotsy Fitiavana, Elina Sandra, niaraka tamin'ny Nalijao sy Fahendrena Raherinambinina. Nandray feo sy nandrindra ny lafin'ny teknika, Fanampy Nanatontosa, Angola Piti. Andro fahaefatra. Nakaizary mitiny to tsy nandalo akory sa misy zavatra nahazo azy ve? Sako tia dia adala finina moa ny azo azy eo aleo mihitsy atsony izay ry koa nge dia lasa mpinamana be ho azy teo Allô? Fa to tsy nandalo akory ry madame mity Allô? Vadiny ty fa ty amiko ny telefona fa marary mafy izy. Maninona? Dia aiza zany nareo zao? Aty amin'ny klinika Mavontsy zay. Hay, hitako io fa aleo za tonga dia hoany ary manjary miasa saina ato manko. Salina firy misy anareo? Salina 12 ao amin'ny urgence. Ok ary, zao dia zao dia hoany. Fa misy inona ary? Azafady, vadiny mity moa zany ianao? Efera sazy ianao le niantso teo? Ie, dia efa nanahoana hono izy ao? Didiny izy rasazy vo 20 volana anefa izay ny kibony. Tsy haiko na hanao ahoana le zaza na hanao ahoana. Aleo mifamivavaka ho azy tsika izay ny vahaolana farany hitako. Mivavamba tsy haninona le zaza. Fina ny tena zava-nisy Tena tsy mavita mivavaka tsony rasazy fa miady ny lohako ka. Aza manao an'izany ianao fa nisinona ho Tena tsy haiko izay nahazo azy fa nanomboka maly ariva izy no ohatry matatahotra tsy haiko izany. Dia io maraina io tsy mifotsony sady nandeha raha be. Zany ve? Ie, efa fandriana fen'ny rano tsapako tao. Dia zao aty zao aleo aho tsy fa misy dokotera miantso Eny ary, korazy fa misy inona ary no lasa misy azo zao mahagaga na mihitsy ity zava-misy ity eny fomba ny zavatra zao fa aloha hita io izay niseho sady efa iny koa fa niverina ny vadiny mity. Nanahoana hono izy tao? Vita ho ny fandidiana dia azo soma tsara ilay zaza dia vavika aloha sady salama tsara na tsy tonga volana aza. Ay, tsara kosa zany. Ary mity nanahoana? To tsy maninona ihany koa izy fa avitra soma tsara. Fa raha nolazain'ilay mpandidy teo dia hoe raha taray kely dia mety maty koa mity. Dia arabaina aloha zany fa nahazo vavikely nareo fa l'izao fa tanteraka ny fandriny mino fa mety mbola haritra nareo ety amin'ny hopitaly ety ka raha tsy salama tsara zareo tsy miala ety mihitsy aloha zay. Fa isaorana ianao rasazy na dia hoe ny fahatongavanao fotsiny ary ianao aza tokony olona mbola handray mpiteraka hafa. Tsisy isaorana re zany Fito volana sahady izay valim-bavaka ary tsinjo Ie. Mandeha ny fotoana tsaroako foana ireny zavatra nitranga ireny. Nahazo vavikely ihany ty tsika.
tena faly atsinjo. Zaho koa tena faly fa tanteraka ihany ny fanerintsika. Fa aleo angamba tsy miteraka tsondro mity fa atao ampy izay a. Ny fiainana ihany koa tsy vitany hoe miteraka foana mantsy. Ianao koa izany dia ahoana ilay hoe tsika andeha hanao vakansy amin'ny vatomandry aloha e. Fa mandria toeranao amin'ilay hotely andehanantsika rehefa vitako. Izany a? Dia motsy miteny mihitsy a. Dia roviana izany tsika nandeha ka? Amin'ny sabotsy ao tsika dia mandeha. Fa mila miala maraina fotsiny. Somary iva manko dia tokony efa vonona daholo fotsiny na ny entana na ny vola sy ny sisa. So avy aloha izany zanako izany trotroko e. Alibavaka kely ny dada. Aza itiranao fiainako. Mialahy ianao e. Efa angamo izany hiditra tamin'ny fiainanao fa ianao ngeny napiditra tamin'ny fiainanao e. Kely. Efa nomenay ianao fadiaka ny anjaranay amin'izay zay. Fanjaranao inona fotsiny fa tsy azoko e. Nanome zazavavy zay dia mila zazalahy ho alainay mitriky zanakao. Tsy omeko anareo izany zanako e. Tsy omeko aho. Tsy maintsy e. Tsara kosa izany ety an-dalana ety izany a. Sady madio be ny rivotra e. Hita ho ary mamako. Jereo anie raha tsy resy toro mihitsy izy telo menadahy. Za angamba mitondra anareo amin'ny toerana ratsy izany e. Sady Madagasikaratsika koa ange zareo tsara mihoatra ny firenena rehetra. Tsara saingy aleo izany ho any. Fa inona ireny nofoko alina ireny re a? Asa mitaintaina be indray aka. Oay, fa misy inona ry dada? Misy inona ry tsinjo a? Aza dia manaitra re a. Jereo fa taitra ilay zazakely fa nareo koa izany a? Tsy hitanareo ve ilay ramatoa be ny pita teo iny e? Sady tia manantony ity izy. Manahoana daholo nareo tompoko. Manahoana raha mamany a? Inona ny azo ataonao izay? Mba haka ny anjaranay izay reko. Vola ve izany e? Kaloha ary. Tia misy vola kely omeko anao ary e? Mba haka ny anjaranay ho azy zay. Fa atao tsy raisinao ilay vola. Mba haka ny anjaranay zay e. Velomy fiara dia ndao andeha ka. Tsinjo a, velomy fiara io. Fa misy inona ary mety a? Haka ny anjara ngery zareo e? Tsy azoko mihitsy. Ahoana moa no fatarako olona tiry tsinjo a? Samba ny ary avy nankaty vatomandry fa ianao koa izany a? Tena misy zavatra hafahafa mihitsy ry mama. So dia mba manafina zavatra aminay ary ianao e. Fa zavatra inona ary no afeniko aminareo eo e? Andao hiverina ny Antananarivo rehefa izany fa tsy mandreraka be. Izany koa ve dia adezitra fa inona ary ity e? Anala sorosorony eny atao aty fa tsy ady akory e. Tsara ery izany rana ty izany a. Na izany aza dia sisiny andro mahery a. Aza entina makeny amorony be reo zazy ireo e. Fa mahafinaritra anao ve aloha ny aty e? Sa ahoana? Tsara ka. Tena tsara fa misaotra betsaka tsinjo a. Ohatra ny poitra tepipi izany aka. Tsy ahoana? Mbola lavitra nge vao misy WC e. Meoary valimbavaka dia mandehany ery ambodin'ilay hazo ery ianao. Hitanao io? Hitako ka. Tia ary izy e. Vetivety fotsiny a. Aleo atao eto fa tsy misy mahita e. Fa
iresaka kely alohatsika sindriko. Tsy afaka mihetsika. Tsy afaka mihetsika eo zany ianao e. Ka izao noho izy raha matokely fanirina ny anao ny tehiteraka vavy, tsy nainonony ianao ka nitady vavy taty aminay. Iny vehivavy hitanao voalohany tondra zazakely iny no tena reny valimbavaka, saingy tsy valimbavaka ny tena anarany fa manana ny anarany izy. Teso zany fanahany reny mahatonga azy mipotra taminao, saingy kosa rehefa nitady zaza vavy ianao dia nalainy masina anay ny zanany, ka izao dia mila solony izy e. Iza mila solony? Izy no mila solony e. Ny fanahin'ilay vehivavy no mitady ny zanany, fantatrao ny tontolo ny fanahy. Ireny trangan'olona telo reny dia midika fa ho faty ny zanakao telo, asolan'ilay vavy azonao raha tsy azonao e. Isaky ny maty ny zanakao dia tsy hita ny iray amin'izy ireo. Azonao zany? Dia ahoana no ahitanao aty foana e? Ny singambolinao anery galakely ka nasaiko nomenao ahy e. Efa ela be zany fa atombok'androany ny fakanany zanakao. Ary aiza izy teo? Zay aho vao afaka mihetsika. Dada hoa, iny fa mitady ho lasan-drano ane mitsinjo e. Aleo ihany etsy. Fa misy inona dia? Tsinjo! Miala tsi fa elaela kely ary a. Ory mahery a. Mekanareo aty fa inona nataonareo any anaty rano any e? Ohatra misy tata sy mama, ohatra nientin'ny zavatra mitsika e. Meo anaty ilo fa nidavaka ary tsinjo a. Mahery! Loza! Mahery! Lasa ny anaty rano iny tsika e. Tena loza marina fa aleo enjehako any iny e. Aiza izy teo? Tsy hita tsony teo izy ry tata sy mama. Mitsika fa aiza laty eo ary mitsika kely ny dada. Tsy tazanako e. Tsy tazanako raha olona. Mitsika! Very ahy e. Very ahy tsinjo a. Maty sana lasan-drano. Aleontsika mampandreny mpanao filaminana sao dia sao miaraka amin'ny mpamonjy vony e. Hitako mihitsy ny ohatry ny nentin'ny zavatra zany anie izy. Malagasy FM manan'olotra ho anao teo. Takalonjanaka. Tantara nosoratan'ny Jodara Zakasoa. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Iainany tantely, Rotsy Fitiavana, Elina Sandra, miaraka tamin'ny Nalijao sy Fahendrena Raherinambinina. Nandray feo sy nandrindra ny lafin'ny teknika Fanampy Nanatontosa Ankolapity. Mbola hitoy